Dia faly mirabantsika rehetra indray riavana tratry zao fotoana izao zay hitombotsika amin'ny fahalalana ny Kristy, amin'ny fandaniana ny teniny indrindraindrindra amin'ny fandaniana ny tandindon'ny Kristy ao amin'ny testameta taloha mba ahazoantsika miaina araka ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fahalalana tsara ny Kristy tompo hatrany. Maritsika hatrany moa raha vao miresaka ny am'izao hoe mitombo amin'ny fahalalana tsara ny Kristy isika, marintsika ny hoe Kristy Jesosy dia efa voalaza tany amin'ny testamenta taloha. Ny tandindony rehetra dia efa voalaza tany, ny faminaniana rehetra momba azy dia efa voalaza tany amin'ny testamenta taloha. Ka ny fahatongavany dia fahatanterahany zay efa nolazaina tany amin'ny testamenta taloha ihany. Fantatsika rehetra, angamba manko mety misy olona vao zao izy mba manaraka ny fampianarana ka tsara ihany ny ahafantaranareo azy fa ny Baiboly dia mizara testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Ny vontoatin'ny Baiboly manontolo anefa dia Jesosy Kristy tompo ihany. Hanitra andray andro izy dia niteny tamin'ny mpianany hoe tsy misy tsy ho tanteraka za rehetra efa nanoratanahy tao amin'ny lalàn'ny Mosesy sy ny mpaminany ary ny salamo. Izany hoe zay nanoratanahy ao amin'ny testamenta taloha dia tsy maintsy ho tanteraka avokoa. Ary noho izany dia ny ataontsika dia ny mieritreritra ny amin'ny hoe ahoana ny amin'ny lazana an'io Jesosy io tany amin'ny testamenta taloha, ary inona ny fifandraisany zany amin'ny fiainan'ny tompo rehefa tonga teto ambonin'ny tany izy. Ka anio sika dia andinika indray lay tandindona anankiray dia lay menarana tany anefitra izany, lay menarana varahina tany anefitra zay tandindon'ny Kristy no hojerentsika anio. Kanefa alohan'izany dia mbola iara-mivavaka leo isika. Atolotra ianao ry Andriamanitra ary anay zay ny an-danitro, ny dera sy ny laza, ny aja sy ny voninahitra, no nanomezanao anay indray ty fotoana ity zay azaonay miara-mandinika ny teninao mba hitombonay amin'ny fahalalana tsara ny Kristy Jesosy tomponay. Misaotranao zay no zany, mideranao, mankalazanao, manome voninahitra anao, fa tsara ianao Andriamanitra ary mendrika hankalazaina ny anaranao. Ankehitriny raha andinika zao teninao zao zahay dia mangataka ny fahazavan-tsaina avy aminao mba ho tanteraka iatsaka ny siandavan'ny tompo ny fanomponanao sy ny fitiavananao amin'ny fahalalana ianao hatrany hatrany mitombo amin'izany zahay. Dia ho voninahitra anaranao ny fiainanay. Andriamanitra ray zanaka fanahy-masina amin'ny anaran'i Jesosy tomponay. Amen. Ny hitantsika izany tandindon'i Jesosy tompo dia lay menavarahana tany anefitra izany dia ovakintsika ao amin'ny bokin'ny Nomery. Nomery toko faha 120 manomboka amin'ny andininy faha 4 ka hatramin'ny andininy faha 5. Ary dia hotohizantsika zany amin'ny teny nambaran'i Jesosy tompo ihany. Ovakintsika Nomery toko faha 120 manomboka amin'ny andininy faha 4. Ary niala tany an-tendrombohitra Hora izy, ny zanak'Israely zany, ka nahazo ny lalana makany amin'ny ranomasina mena hanodidina ny tany Edoma. De kivo ny fanahin'ny olona noho ny lalana. Ary ny teny nanometsiny an'Andriamanitra sy misesy ny olona, ka nanao hoe nahoana no nentinao niakatra avy tany Egypta izahay ho faty ety anefitra, fa tsy misy mofo na rano aty, ary mahamona aminaina ny fanahinay itony mofomofo foana itony. Ary Jehova dia nampandeha ny menarana afo teny amin'ny olona, ka nanaikitra ny olona ireny, dia nahafatesana be ny olona Israely. Tenaka eo misesy ny olona ka nanao hoe efa nanota izahay, fa efa niteny nanometsiny an Jehova sy ianao. Ifony am Jehova zahay mba hanesorany ny menarana aminay. Dia nifona ho an'ny olona misesy. Ary hoy Jehova taminy, manaova menarana afo ka ahantony amin'ny hazo lava, ary zay rehetra voakaikitra dia ho velona raha mijery izany. Dia nanao menarana varahina misesy ka nanatona azy tamin'ny hazo lava. Ary zay olona voakaitry ny menarana ka nijery lay menarana varahina dia velona. Ao amin'ny Jaona toko faha 3 manomboka amin'ny andininy faha 4 ka hatramin'ny andininy faha 9, vakintsika toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Ary tahaka ny nanandratany misesy ny menarana tany anefitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao,
nomeny iny zanany lahy tokana mba tsy ho very za rehetra mino azy fa hanana fiainana. Fantatsika reto tantarany zanak'Israely reto, ary efa ato amin'ity mitombo amin'ny fahalalana ny Kristy ity isika, dia ny tantarany zanak'Israely indrindra no anorenantsika ny fanovozana fahalalana, ataontsika loharano-pahalalana any Kristy. Zanak'Israely niala tany amin'ny tany Egipta manko, tsara ihany mamerina azy, no tandindo ny kristianina niala teo ambany fahefany Satana ho any amin'ny tany Kanana, handova ny fiainana mandrakizay izany no fahitantsika azy. Reo zanak'Israely niala avy tany amin'ny tany Egipta reo anefa dia tsy nandeha amin'ny lalana arak'izay sitraky ny fony, fa nandeha amin'ny lalana arak'izay nitarihan'Andriamanitra azy. Ary notarihan'Andriamanitra tamin'ny lalana makany amin'ny ranomasina mena izy, araky nahita eto andidina ny tany Edoma, mba tsy hahita ady no antony, satria isakana azy ny Edomita raha ohatra ka manitsy amin'ny tany Edomita izy, koa satria tsy tian'Andriamanitra ny hiediny amin'ny Edomita, dia nitarihan'Andriamanitra ny amin'ny lalana zay tsy ahitany ady izy. Zao anefa somary lavitra izany lalana izany, satria manjary manodidina. Dia ny voalaza eto dia hoe reraka ny fon'ny olona noho ny lalana, reraka ny fanahin'ny olona noho ny lalana, kivy izy. Dia nanjary nanome-tsina n'Andriamanitra sy Mosesy. Zao nefa ny zavatra misy, ny mana dia mbola nohaniny ihany. Ary na rano na dia tsy nisy rano aza, araka ny voalaza dia hitantsika hoe nahita rano avy amin'ny vatolampy ry zareo. Andriamanitra nanome azy le rano avy amin'ny vatolampy efa nodiniantsika teto zany. Fa izao ny zavatra hita, ity fireneny Israely ity dia firenena tsy mety afa-po mihitsy, fa mimonimonna mandrakariva. Raha jerentsika no hoe toetra tsara tokony alainy tahaka ve zany momonimonna amin'Andriamanitra izany. Tokony hijery ny zava-mahagaga sy ny fitahina efa nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely. Izany tokony ho nataony. Fa tsy imonimonna lavo zao, imonimonna lavo zao, ka manome-tsina n'Andriamanitra. Fa iza moa ianao no hanome-tsina n'Andriamanitra? Iza isika no afaka hanome-tsina n'Andriamanitra? Ary ny zavatra hita dia izao, rehefa nanome-tsina n'Andriamanitra monimonna foana reo olo reo, ny zavatra hitantsika eto dia izao, ny fimonomonona natao amin'ny zanak'Israely dia nitarika ny fahatezeran'Andriamanitra ka nandefa menarana afo teny amin'ny olona izy, ary ny voasoratra hoe nanaikitra ny olona ireny dia nahafatesana betsaka ny olona. Izany hoe ny antony nahatonga ny olona ho nokakeriny menarana afo dia ny fahotany sy ny fimonomononany tamin'Andriamanitra ihany. Ny fahotany sy ny fimonomonany tamin'Andriamanitra ihany. Izany ny voalazany soratra masina eto. Ny tokony ataony dia ny nilaza tsotra tamin'Andriamanitra hoe meohery zahay Andriamanitra, Andriamanitra anao mandreraka ny lalana, sarotra ny lalana, toano zahay tompo, mivavaka aminao zahay, tantano zahay, ampaherezo ny fanahinay, ampahatanjaho ny finoanay, aoka hatoky anao zahay. Raha tokony hivavaka tamin'Andriamanitra tahaka izany izy, ary efa fantany raha teo, fa azo atao zany noho ny fitarihan'ny Mosesy azy, noho ny fisiany ny Arona mpisorona, noho ny fisiany ny Levita, azo ny ataony manao zany. Fa nahoana tsy izany fitarainana tamin'Andriamanitra zany nataony voalohany, fa nomenomenina izy, ary vokatra zany dia betsaka ny olona maty no kakeriny menarana. Rehefa voakaiky sanefa izy, dia nahatsiaro tena hitodika amin'Andriamanitra, tsy monomonina antsony, tsy monomonina, fa nanjary ny bebaka izy. De nakeo amin'ny Mosesy ny olona ka nanao hoe, efa nanoty zahay fa efa niteny nanome-tsina ny Jehova sy ianao, ifony amin'ny Jehova zahay mba hanesora ny menarana aminay, dia nifona ho an'ny olona Mosesy. Ny tokony ataontsika raha misy zavatra manahirana dia ny mivavaka amin'Andriamanitra, fa tsy ny monomonina aminy. Ary raha milatsaka ny fahatezerana, eto dia hitantsika ny toetran'ireo olona reo. Rehefa nilatsaka ny fahatezerana, hitany fa loza, tsy mpahazo azy ty, ary tsisy mahavita an'izany, raha tsy efa Andriamanitra mihitsy ny nametraka azy, dia lasa izy nifona tany amin'ny Mosesy eo, nanota izahay. Ny teny nanome-tsina anao s'Andriamanitra zay ifony aminy re zahay, ifony aminy zahay. Dia inona ny nataony Mosesy? Dia nifona ho an'ny olona tokoa Mosesy. I Mosesy manko, araky nefa hitantsika tany aloha, no ilay mpanalala natao amin'ny Israely, ilay mpifona ho an'ny Israely, nanapa-kevitra handringana azy Andriamanitra, Mosesy no nifona ho azy, dia namela heloko Andriamanitra. Ary izao ndray,
mila ho ringany ny aretina vokatry ny menarana ny zanak'Israely. Io ndray misezy fa ny fona ho an'ny olona. Ary zao no famonjen'Andriamanitra ny hainy ny vavaky misesy Andriamanitra. De hoy Andriamanitra tamin'ny misesy hoe zao ary noho izy misesy henoko ny vavaka aoko zao noho izy manaovy ianao menarana afo ka antony amin'ny hazo lava ary zay rehetra voakaikitra de ho velona raha mijery zany. Zany hoe Andriamanitra tsy nanala le aretina fa nanao zavatra ihany ko izy hoe ho jerena ka zay olona mankatoa de ho sitrana izy. Zay olona mankatoa ihany no sitrana. Ny fanafody de ho meko kanefa zay olona tsy vonina akato ahy de tsy ho sitrana izy. Ka inona natao? Naka hazo lavabe misesy de nasiny menarana varahina teo am'izany hazo lavabe zany. De nalefa ny antsoantso manerana ny toby. Marary anareo any retraretrany. Misy loza miata eto amin'ny firenena dia ny aretina vokatry ny kaikitry ny menarana izany. Ka izao no lazainy Jehova. Indro misy menarana afo natsangana eo afovoan'ny toby. Ary zay olona rehetra mijery izany menarana varahina izany de ho sitrana izy na de voakaikitry ny menarana aza. De zao ny zavatra hita hoe, zao ny voalaza hoe ny olona voakaikitry ny menarana ka nijery lay menarana varahina dia velona izy, sitrana izy. De ho Jesosy rehefa niteniny amin'ny tenany izy, tahaka ny nanandratany misesy lay menarana tany anefitra, no tsy maintsy anandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrak'izay zay rehetra mino azy. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo zao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrak'izay. Ny teny hoe fiainana mandrak'izay de miverina indroa amin'ny fanambarana lay menarana tany anefitra. Mana-porofo fa Jesosy Tompo rehefa nasandratra teo amin'ny hazo fijaliana izy dia natao ho jereniny rehetra, ireo rehetra voakaikitry ny menarana, ireo rehetra voakaikitry ny ota, ireo rehetra voakaikitry ny fahafatesana zay tambon'ny ota. Satria fahafatesana ny tambon'ny ota tahaka ny hoe zao kaikitry ny menarana izao no tambon'ny fimonomonona ny zanak'Israely tamin'Andriamanitra. Na voakaikitra aza nefa ny zanak'Israely reo misy ny fanantenana. Na de marary noho ny fahotana azy izao tontolo zao, na de mahantra noho ny fahotana azy izao tontolo zao, na de tsy misy aza trano tsy misy fahotana eto am'izao tontolo zao, dia misy ny fanantenana satria efa nasaina nasandratra ho re eran-tany ny fitoriana ny filazantsara. De tsy hafa izany fa Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana nandrotsaka ny rany mba ho fampihavanana tamin'Andriamanitra sy ho famelan-keloka zay rehetra mino. De izao ny voalaza, izay rehetra nijery lay menarana varahina dia sitrana. Ary izao ny lazainy Tompo, manana fiainana marak'izay zay rehetra mino an Jesosy Tompo. Nasandratra teo ambony hazo fijaliana Kristy mba ho famelan-keloka ho an'izay rehetra mino azy ka mijery azy. Ary noho izany raha misy olona mitady fanasitranana amin'ny fahotana, mitady famelan-keloka, mitady fiainana mandrak'izay, ivelany hazo fijaliana, tahaka ny zanak'Israely mitady fanasitranana amin'ny aretina vokatry ny fikakeran'ny menarana azy, ka tsy ahita izy. Mety misy ihany angamba tao amin'ny tobony zanak'Israely tao hoe marary ty fa voakaikitry ny menarana ka de zao no ataotsika, zao no ataotsika, zao no ataotsika. Tsy fanafody avy amin'Andriamanitra nefa ireny, fa mety fanafody araky ny hevitr'olombelona ihany ka tsy nahasitrana azy, ary zany nahabetsaka maty azy reo. Fa azo antoka fa samy mitady hevitra zay anasitranana ny marary tao amina ny rehetra, saingy tsy nisy nahasitrana ireny rehetra ireny. Ny areti-pahotana mahazo izao tontolo zao, mahazo ny olona tsirairay. Naiza naiza itediavanao fanasitranana de tsy ahitanao zany, tsy ahita ianao ivelany hazo fijaliany Kristy, ivelan'lay menarana varahana natsangana tany anefitra, ivelan' Jesosy na antony natao Golgota teo ambony hazo fijaliana zay nanolotra ny ainy sy ny rano ho famelan-keloka. Ivelan' zany de tsy misy famelan-keloka, koa raha aretin'ota ny mahazo izao tontolo zao, ary ny ota no miteraka fahafatesana kanefa mitady fanafody any amin'ny toeran-kafa ianao, de milaza aminao ny soratra masina fa tsy misy mahavelona anao any. Tsy misy any,
fitaka avokoa ireny rehetra ireny. Misy manao fanafody hoe ndao anao asa soa be dehibe tsika, ndao andeha arianany tsika, ndao anao an'izao tsika. Fa ireny rehetra ireny de lalan'ny diso avokoa ary tsy ahitanao famelan-keloka. Fa ny famelan-keloka azonao dia ao am' Jesosy Kristy rery ihany. Rehefa ianao no mibanja ny azo fijalian'i Kristy amin'ny finoana, ka mangataka hoe Andriamanitro mamelany heloko mamindrafo amiko mpanota noho ny am' Jesosy zanakao zay maty tao Kalvari, dia mindrafo amina. Andengatsika akasary an-tsaina ao am'ty tranolay tany anefitra, isany ao amin'ny tobony zanak'Israely ao. Indro ao am'ty toerana anankiray angamba, sary an-tsaina no alaitsika. Misy olona mianaka, efa maty ny ray mpianakaviana, fa izy mianaka no sisao. Samy marary anefa izy mianaka. Nandre le antsoantso le reniny, de may misesy veny mandefa antso, mpanompon'Andriamanitra valim-bavaka izany, de andeha hijery an'izany. De lasa nijery izy niazakazaka izy, tsy de lavitra loatra ny lainy, no misy ilay hazo natsangana sy le menarana varahina. Niazakazaka izy, niezaka izy nanatona, no jereny, vao nahatazana le menarana varahina izy, sitrana le reny mpianakaviana. Hafaliana moa zany, sitranao, misaotra Andriamanitro, mamindra foy anao Andriamanitro, sitranao Andriamanitro, misaotra noho ny faminramponao. De aiza nefa mbola misy marary tahaka azy teo aloha, le zanany ao an-trano. Niazakazaka any amin'ny zanany izy, tena sitrana anaka, tena sitrana, hitanao, sitrana. Le zanany tsy efa marary mafy, ambavaona ny fahafatesana. Hay sitrany ianao roma, sitrana anaka, andao entiko anao ijery, andao anao entiko ijery. Zao ataotsika hoe vao maraindraina ny andro, andaonao entiko ijery azy. Mamo, efa pahana ny eny masoko hoe, na nitazana anao azy atao tsy de mahita loatra tsony aho. Oka ry mama faty afa tsy manina, fa oka tsy anako, andao hiaraka tsika, ho velona ne anao hoe sitrany any hafa nahita azy, k'izany ry mama efa marary mafy. Hitanao, za efa tsy afaka tsony, efa tsisy heritsony ato amiko, andao re anako. Na oka ihany fanditra teo izy mianaka, tamin'ny farany anefa resy lahatra ihany le zanany. Batao ary mama, batao ary ahy. Ndao ary. De ny batainy reny moramora. Batainy, nentiny nanatona, lay menarana varahana. Tsy mahita ny ary mama, enao ny nahita fa za tsy mahita. Kanjo. Ataotsika hoe tamin'izay fotoan'izay indrindra, miposaka tampoka ho ny masoandro, namiratra le menarana varahina. Tratra ny tselatra le menarana varahina ny mason'ilay tovolahy. Gaga izy, mamo, mahita, hitako le menarana varahina, sitrana aho. Sitrana mama, sitrana, misaotra Andriamanitro, misaotra mamo, misaotra. Ry havana malala, tahaka izany mety mitranga ny tokantranonao any angamba. Misy olona miantsoantso renao hoe mijoro vavolombelona aminao izy, hoe zaho efa navaoziny Kristy aho. Nijery le menarana varahina aho, sitrana ny fanahiko, tonga olom-baovao aho, narary ny fanahiko teo aloha, narary ny zavatra maro samihafa, nogejay ny fahazaran-jatra samihafa. Izany no izaho teo aloha, zao aho tonga olom-baovao satria nihaona tamin'ilay menarana varahina aho, nihaona tamin'ilay Kristy, nombona tamin'ny azo fijaliana aho, tonga olom-baovao aho zao, niova ny fiainako rehetra, niova ny androko rehetra, niova ny eritreritro, tonga olom-baovao aho, sitrana tamin'ny fahotako teo aloha aho. De gaga ianao jery azy. Ahoana ary zany olondrany, ny masoko mihitsy ve no efapahiny, za to mba mivavaka ihany nefa to tsy mahita an'izany aho. Fa ahoana ary zareo no ohatran'izao, de gaga ngamby ianao. Mahita ny olona mijoro vavolombelona ny amin'ny nanafahany tompo tamin'ny aretina samihafa, nanafahany tompo tamin'ny gadrany demony samihafa zay namatotra azy, gaga ngamby ianao mahita izany. De kivy ianao, ko tahaka n'ilay tovolahy tao an-trano hoe mamo, efa pahina ny eny masoko hoe, efa tsy mahita tsony ane ahy. Angamby ianao mety miteny hoe anareo zany fa tsy anay. Jesosy zany ve anareo zany fa tsy anay. Za zao ve tsy mba fantatrao manko ny areti-panahy mahazo ahy. Be de be ny areti-panahy mahazo ahy, fatorany zao aho, fatorany zao aho, fatorany zao aho, ary tena faika an'olona mihitsy ahy ito ambonin'ity tany ity. Faly aho milaza aminao, fa izany indrindra ny nahatongavany tompo, ny olona mahatsiaro tena ho faika an'olona, ny olona mahatsiaro tena ho mahantra sy mijaly, ny olona mahatsiaro tena hoe tena mila mpamonjy aho, tsy avy antsony marina aho ny tompo, fa ny mpanota mba hibebaka.
ary ianao indrindra ny tediaviny. Ary raha mandre zao teny zao ianao ka mbola tsy niona tamin'ilay menarana varahina, ho anao indrindra zao antso izao, avia mijery lay menarana varahina amin'ny finoana. Manatona an Jesosy tompo amin'ny finoana. Jesosy io maty teo ambony hazo fijaliana ianao. Isolo voninany nahafatesanao teo, no niamitro ny nahafatesanao teo. Mino zany aho tompo, mino zany aho hoe mangataka aminao aho, mamindrafo amiko, mamelany eloko, atolotranao ny fiainako, anjakao Jesosy io manomboka hatramin'izao ho anao tanteraka. De ho hitanao ny fahafahana, ho tsapanao ny fahatanterahany lay tenin Jesosy tompo hoe tahaky ny nanandratany misesiny menarana tany anefitra, no tsy maintsy anandratana ny zanak'olona, mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Ny zavatra kendren'Andriamanitra amin'ny fiainanao, tsy izao tontolo zao mandalo ihany akory, fa ny fiainana mandrakizay, ny fitsarana mandrakizay, ny fahasitranana mandrakizay, ny toetra ao anilany mandrakizay. Izany ny tena tarigetrany ny tompo raha nidina teto an-tany izy ka nanolotra ny ainy, nahantona tamin'ny hazo fijaliana tahaky ny nampiantonana lay menarana varahina. Raha izany ary no izy, inona no misakana anao tsy anatona azy? Raha izany no izy, inona no misakana anao tsy anatona? Mbola hiady hevitra ndray ve? Ny ady hevitra ao ane ka tsy anananao fiainana mandrakizay e. Raha ny ady hevitra teo lay tovolahy araka ny tantaraintsika teo, raha ny ady hevitra teo izay tamin'ny farany nandà, de fahafatesana neny ny andry azy. Ny ady hevitra ao mikasika ny hazo fijalian'i Kristy sy ny fahafatesany ary nitsanganany tamin'ny maty, mba hanolotra anao ny rano ny fanekena vaovao mitondra famelan-keloka. Ny ady hevitra ao momba izany de mampanatona anao ny fahafatesana. Ary raha ny ady hevitra ao no antenainao amonjenanao, de malahelo aho ilaza aminao fa tsy hanana fiainana mandrakizay ianao. Fa ny fiainana mandrakizay de ho an'izay mino, ho an'izay matoky, ho an'izay mibebaka, ho an'izay manatona, ho an'izay mandray ny famelan-keloka ao men'ny tompo. Ary noho izany, zao reny tenin'ny tompo aminao anio hoe ory mpanota aza mandà, Jesosy no miantso ka miova, satria tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Naantona teo ambony hazo fijaliana Jesosy mba hitondra fanasitrana ho an'ny fanahinao, hitondra fiainana mandrakizay ho anao ny famelan-keloka raisina noho ny finoana ny rana latsany tao Kalvari. Aza lavina re, aza lavina re zany famonjeny zany. Fa eto an-tany ve ho lay mpanoratra tononkira iray, nivezivezy ankaro javatsoa, nefa tsy nahety zay nahafa-po. Mamitaka mihitsy zao tontolo zao, ny mamy de mangidy zay tena soa, tsy ao ko nahoana ianao no ifikitra am'ty zao tontolo zao tsy misy fiaina. Nahoana ny tsy anatona le menarana varahina mba ho afahana migada ny satana ianao ary omena fiainana mandrakizay. Ingany ry havana, ho tsaronao fa lay menarana varahina nitondra fanasitranana ho an'ny kakerin'ny menarana tany anefitra de tandindon Jesosy Kristy, ilay zanak'ondrin'Andriamanitra nombohana tamin'ny hazo fijaliana, mba hahatonga anao ho voavela eloka handova fiainana mandrakizay. Ka ianao no iteny tahaky lay mpamorokira ray manao hoe Jesosy malalo mpamonjy soa, indro ny aiko raiso anao. Ary ianao no hira lay zanak'adalany verina hoe nandao anao ela raiko o, zao de te ody aho. Ny fiverenanao amin'ny tompo de ahatonga ny tompo hanatsotra ny tanany tokoa, hanatsotra ny tanany ary amin'ny finoana no iranao hoe indro fa tazako ny sandrinao mitsotra mba isakambinahy. Enganie, hahatazana izany sandrin'Andriamanitra zany tokoa ianao ary andova fiainana mandrakizay noho ny finoana any Kristy, lay menarana varahina mitondra fahafahana, mitondra famonjena, mitondra fiainana mandrakizay. Ho aminao anie ny fiadanana, ivavaka isika. Misaotra anao tompo noho ny famoramponao sy ny fitiavanao. Nahazonay nandreteny fampahirezana indray. Atsiarovanay tokoa fa lay Jesosy tomponay no ilay menarana varahina nitondra fanasitranana fa izay tany anefitra. Jesosy tomponay no ilay nombona tamin'ny hazo fijaliana ka nasandratra tamin'ny avo tao Kalvari mba ho famelan-keloka ho anay ny rany. Na iza andre zao teninao zao tompo, tsy isy intsonina iray azy ho any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra fa handova fiainana mandrakizay izy. Amin'ny anaranao Jesosy tompo no anaovanay izany vavaka izany. Amen.